dia faly miarabanao indray amin'ny anaran'ny tompo riavana ary dia manonatra any ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo ho amin'ny olona tsirairay miombona amin'izao fandaharana izao. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, lay zoko malalanay. Dia sy mankalaza manome voninahitra anao izahay satria noho ny amin'ny famindramponao tsy nahalanindritranay dia mbola misitraka tombonandro pahavelomana izahay ary dia mbola afaka indray andinika ny teninao ifampahery amin'ny alalana zany teninao izany. Koa dia mitalao mandrakariva ny asan'ny fanahy masina iasa manan-kery eto ary ny ranao mahery ihany koa no andrakotra anay ary dia mirapiratra eto mandrakariva ny voninahitrao Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana no ivavahanay. Amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra ho banjintsika dia zay voarakitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia. Jeremia mpaminantoko 12 ka hatramin'ny 7. Rehefa hita dia hovakina amin'ny anaran'ny tompo izany. Raha mifandahatra aminao aho Jehova o dia hianao ny marina, nefa kosa aoka ihany mba andahatra aminao aho. Nahoana ary no ambinina ny lalan'ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? Nambolenao izy ka dia miorom-paka, mitombo izy ka dia mamoho. Manakaiky anao amin'ny vavany izy, nefa manalavitra anao amin'ny fony. Fa ianao Jehova o mahalala, mahita ianao sady mizaha toetra ny foko ny aminao. Sarioto ny ondrovonoina ireny ary atokany ho amin'ny andro hamonoana. Amen. Ao fanomboana ry havana dia hanao fampatsiahivana fo isika. Ny mpaminany Jeremia araka ny toko voalohany eo amin'ny andininy voalohany dia zanaka mpisorona tao Anatota tany amin'ny firenen'i Joda zany. Ary vao 4 taona monja Jeremia no natsoin'Andriamanitra amin'izany asa faminaniana asa masina izany. Andriamanitra ry havana araka izay hitantsika amin'ny Baiboly dia miantso olona amin'ny fomba samihafa. Mety amin'ny alalan'ny zavatra asehony izany, zavatra mahagaga mba hanaitra lay olona. Ohatra, tadidinao angamba fa nandrehitra roy memy izy teo an-tendrombohitra Oreba raha niandry ny ondry amanosin'ny rafozan-dany Jetro i Mosesy. Ary dia gaga moa Mosesy nahitan'izany roy memy tsy nety levina, dia lasa izy nijery ary dia teo Andriamanitra no niantso azy. Na koa amin'ny alalan'ny fisehoana mivantana tahak'izay niantsony Jesosy any Paoly sy nisehony tamin'ny Paoly raha andalana ao any Damaskosy anenjika ny mpianatry ny tompo i Saoly moa satria mbola izany no anarany. Rehefa niantsony Jeremia Jehovah Andriamanitra dia tena henony Jeremia ihany koa ny teny taminy ao amin'ny toko voalohany eo amin'ny 14 zao ny vakiny amin'ny anaran'ny tompo. Tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe atro ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary atro ny fony anao tsy mbola teraka no efa no amasiniko sy nitendreko ho mpaminany ho an'ny firenena dia mitohy hatrany moa izany. Mpaminany be ranomaso, mpaminany fitomanina izany no niantsonan'i Jeremia. Ary izy raha teo moa ry havana no nanoratra ny bokin'ny fitomanina. Ary ny mpandinika soratra masina dia manambara fa zavatra roa no tena nampiavaka ny Jeremia. Ny voalohany, ny fitiavany ny mpiray tany-drazana. Mpiray tany-drazana taminy dia ny vahoaka an'Andriamanitra, ny vahoaka Israelita izany. Ary ny faharoa dia ny fahamasinan toetra nananany ity mpaminany Jeremia ity. Matetika nefa dia fanenjena no ampiariny Jiosy taminy izay tsy maintsy ny aretany. Ny antony dia loza, zava-dratsy ho an'ny vahoaka ny votoaty ny faminaninana mpitondrain'Andriamanitra azy. Satria ho fampitandreman'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay tena mafiatoka aoka izany. Ary tsy maintsy nambara ny tenin'Andriamanitra ho fitaomana ny vahoaka mba haninona ry havana, mba hibebaka, hiala amin'ny fanompony sampy. Ary dia fahababoana moa no nampiarin'Andriamanitra rehefa nanamafy ny fony ka tsy nety niverina tamin'izy Andriamanitra ireto vahoaka izay nifidiny tao anatin'ny maro ireto. Ary dia lasa babo fantatsika, lasa babo tany Babilôna nandritra ny 70 taona. Eny ry havana, raha izay ary no zava-misy, zavatra nisy tamin'ny andron'i Jeremia, dia inona kosa no hitantsika eto amin'ity tenin'Andriamanitra
no vakitsika teo ity bokon'ny Jeremia toko 12:1-7. Misy fahamarinana eto izay tsara tadidina, halatsaka ao am-posy ao an-tsaina ary ampiarina. Fa misy kosa zavatra vakitsika teo izay tokony hialana arahany marina ary mampandiny tena antsika indrindra ao anatin'izao vanim-potoanan'ny karemy izao. Toy izao ary avana no azontsika ambara mahakasika ireto andalatsoratra masina hitantsika teo ireo. Ny voalohany dia ny alahelo, ny fitarainan'i Jeremia. Araka ny soramandrina sasy teny mialohan'ity Jeremia toko 12 ity. Vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fitarainana nataon'i Jeremia noho ny nanambinana ny ratsy fanahy sy ny navalin'i Jehovasy. Malahelo ary mitaraina i Jeremia noho ny fahitany ny ratsy fanahy ambinina. Fa ho an'Andriamanitra kosa ry havana izay niantso azy ary tena tia azy dia ataon'Andriamanitra hitan'i Jeremia izany fanambinana ny ratsy fanahy izany. Inona no antony? Mba hanefen'Andriamanitra azy. Zahan'Andriamanitra toetra i Jeremia. Jerenina mbola hanompy ihany na tsy ho kivy ve ka sanatria hiemotra sa mbola hatoky azy Andriamanitra ihany sa hisalasala hijanona tsy hanompy intsony rehefa mahita ny ratsy fanahy ambinina. Ekena tokoa fa mba mety ho kivy ihany ny olon'Andriamanitra raha mahatsiaro fa mba manao ny marina ihany kanefa to tsy dia mba makaiza loatra ny fiainany. Ary tsy hanomezantsiny an'i Jeremia satria na dia mpaminany azy izy dia mba olombelona no famandraha tahaka antsika ihany. Mba mety mitanondrika manoloana ny faratsiana hitany manodidina azy. Kanefa rehefa malala tsarovy fa Andriamanitra angeka tsy manary antsika mpanompony e. Ahoana hoy ny teny nampitondraina ny Isaia mpaminany? Mpanompoko ianao efa nifidiko ka tsy mba hariko. Ho antsika indrindra koa izany teny izany rehefa malala. Indrindra raha sendra tojo fizahan-toetra izaho sy anao. Ary ny fizahan-toetra nge dia ampiasain'Andriamanitra hamolavolana antsika ho fampiorenana tsara ny finoantsika azy Andriamanitra. Eny mba tena hanana antsika fatokina azy, fatokina ny heriny hanosika antsika hiantetra amin'izy Jehovah Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ary amin'izy irery ihany. Fizahan-toetra ho fitsapahn-toetra ny apôstôly Petera ao amin'ny epistily nosoratany. Ary ahoana ny tena nampitondrain'Andriamanitra ny Mosesy ho an'ny vahoaka no an'ny zanak'Israely raha tonga teo anoloan'ny ranomasina mena izy ireo ao amin'ny Exodosy toko 4:12, 4:12, azy sanatadidinao. Izao Jehova ozy izy hiady anareo fa ianareo kosa hangina. Ny ranomasina mena zany teo io tonga amin'ilay fitenenan'ny obolan-drazantsika hoe androso maty ray be, hiemotra maty reny be. Zao Jehova ny hiady anareo lazao amin'ny zanak'Israely handroso. Fa ny mahavoantsika matetika angentsika dia monimoniny, menimeny, Andriamanitra, fa inona koa ary ty? Fa maninona ary no izao ka izao? Hoay Andriamanitra, jereo ange ity ataon-dranony. Hanika mijery fotsiny Andriamanitra mandra-pahatonga saina antsika. Satria rehefa tonga saina isika dia maninona? Mitsahatra, tsy monimonina intsony, ary dia mahay mifona, miverina amin'Andriamanitra, ary manatsara avy hatrany ny fifandraisantsika aminy. Satria ny fimonomonona ry havana tsy ankasitrahan'Andriamanitra ary manapaka ny fifandraisantsika aminy ary dia tsy miaino antsika izy. Ary ny fitarainan'i Jeremia eto mahakasika ny ratsy fanahy dia tena lava dia lava, indrindra raha oharina amin'ny voalazany momba n'Andriamanitra. Fehezanteny tokana sy foy zany mba resaka ataony momba n'Andriamanitra. Fa ny ankoatr'izay dia fitanisana ny tsy mety ataon'ny ratsy fanahy ary filazan'ny ataon'izy Jeremia ihany koa eo amin'ny 9:7 moa zany eo amin'ny tapany voalohany. Ianao Jehova mahalala, mahita ianao sady mizaha toetra ny fokony aminao. Ny tapany faharoa amin'ity 9:7 ity dia mbola mahakasika ny ataon'ny ratsy fanahy ihany. Zany hoe tena tsy leviny vavon'ny Jeremia mihitsy araka ny fitenitsika ny mahita ny ratsy fanahy ambinina. Ary mampatsiaro ry havana, mampatsiaro ihany koa ny salamo nataon'iza moa izy iny, nataon'i Asafa
ao amin'ny 7:70. Iasafa moa dia tadidinao angamba fa anisan'ny mahay zava-maneno ary tena na tamin'ny androny Davida Mpanjaka dia nataony anisan'ny mpidera an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly. Kanefa eto amin'ny ity Salamo 7:70 tia dia inona koa no nataony Asafa? Hoy ny Soramandro sasy teny, ny amin'ny tsy aketraka ny olon'Andriamanitra raha mahita ny ratsy sy fanahy ambinina. Tokony tsy ho ketraka. Dia hoy ny voalaza eto, Andriamanitra mahasoa ny Israely tokoa dia ny madio fo. Fa izao 2, Iasafa no miteny, izao dia saika ny blasitra ny tongotro, saika solafaka ny diako satria ny alina ny prere aho raha nahita ny fiadana ny ratsy fanahy. Zany hoe lasa feny fialonana mihitsy ny fony, asan'ny nofo zany ry havana, ary manakana fantatsika, manakana ny fandovana ny fanjakan'ny lanitra. Ary Jeremia aza dia azo ambara fa ny antso inona mihitsy ho an'ny ireo ny ratsy fanahy, ny antso valifaty, zay mihitsy no azo ambara. Eo amin'ny hoe sarito ny ondro vonoana ireny, atokano amin'ny andro aminona. Kanefa ahoana hoy ny fampianaran'ny Jehovandriamanitra, Jesosy Kristy mitaona antsika ho tia ny fahavalo, hivavaka ho an'izay manenjika antsika. Ary moa ny tompo tsy efa nampiomana antsika, nampiomana ny mpianany raha nanambara hoe ho alan'ny olona sy ho enjeny ianareo izy no ny amiko, kanefa matoky fa izao efa halany talohanareo. Matoky teny fikasana miezinezana ho antsika ne, zany ry hava-malala ao amin'ny tompo. Dia ahoana koa izy, indro izao momba anareo mandrakarivo hoy Jesosy Kristy, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Tsy hoe mandra-pahatonga anao ho retraité, tsy asa intsony, tsia, ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao dia momba antsika foana Andriamanitra. Zany hoe miantoka ny ankehitriny sy ny hoavintsika. Teboka faharoa ry havana dia mahakasika ny fahamarinana Andriamanitra. Hitantsika eto fa tena manaiky tokoa Jeremia resy lahatra fa marina Andriamanitra. Araka ny 1:2 vakitsika teo averina vakina amin'ny anaran'ny tompo. Jehova ao izy, ianao no marina, ianao no marina. Inona tokoa moa ry havana? Inona no azontsika lazaina manoloana ny fahamarinan'Andriamanitra? Ny azontsika ambara, miaiky fa tsy misy marina isika olombelona na dia iray aza. Ary mbola ny mpaminany Isaia ny manoratra ao amin'ny Isaia mpaminany 4:40 eo amin'ny 5. Ahoana hoy ny soratany amin'ny anaran'ny tompo? Fa samy efa tahaka ny olo maloto izahay rehetra, ary tahaka ny lamba miosondraha ny fahamarinanay rehetra. Malazo tahaka ny raviny izay rehetra, ary ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra. Ny helokay mipaoka anay tahaka ny rivotra. Andriamanitra irery ihany ny marina. Ka noho izany, aoka naka azy isika, aoka izy irery ihany no modelitsika, ny zanak'Andriamanitra dia Jesosy Kristy. Ny teboka fahatelo mitodika amintsika. Araka ny fiheverantsika, inona kosa ary no tokony ifantohan'ny fijeriny Jeremia, ny ifantohan'ny sainy. Inona? Aiza? Iza? Tsotra be ry havana ny valiny. Ny anjara tsara no men'Andriamanitra azy. Ny fiantsona azy ho mpaminany, izany no tokony ifantohan'ny sainy. Ary tsy ny olona rehetra no antsoin'Andriamanitra, fidin'Andriamanitra ho amin'izany asa masina, asa lehibe mpaminany zany, voninahitra lehibe omen'Andriamanitra izany. Ary ny taorazantsika moa no ny fahendreny aza dia nahafantatra fa ny voninahitra antsibika tsy atao ampatram-bary, koa maika ny toeram-boninahitra lehibe zay omen'Andriamanitra. Ary nampatsifontsika teo fa mbola tanora vao 4 taona Jeremia no nitendren'Andriamanitra na antsoiny amin'izany toeram-boninahitra izany. Marina tokoa fa toeram-panompona, mitaky fanetrentena, fandavantena, fitiavana ny hafa, ary indrindra moa fitiavana an'Andriamanitra alohan'ny zavatra rehetra. Kanefa koa tena toeram-boninahitra azahoantsika manandratra avo ny voninahitra Andriamanitra
amin'ny asa-panompona ataontsika ary izay manome zay mahay azafady manome voninahitra an'Andriamanitra hoy ny Baiboly dia omeny voninahitra. Farany ry havana, inona no andrasan'Andriamanitra amin'ny Jeremia? Eny, amiko sy aminao ihany koa. Ny avitantsika antsakany sy andavany ny asany satria sambola hadinina amin'ny asany avy ny olona tsirairay rehefa iverina ny tompo itsara ny velona sy ny maty. Ary azadonoina fa ny devola ngery avany satana nge ka tsy kely lalana ary ny ataony de maninona mitaona antsika herikerika ho varimbarina hitodika hijery ny hafa ahita fa iranona dia tena olona ratsy fanahy kanefa ambinina mipetraka amin'ny trano tsara tarehy be misy vilangeza be misy pisinina sy ny sisa ary de lamy andro very fotoana isika miherikerika lasa mitsiriritra aza kanefa ny fotoana mandeha ary isika tena mila mifototra amin'ny andraikitra amin'ny asa-panompona riavana. Ny olombelona rehetra eny isika pino efa niova fo mbola samy ampamoahana sambola ho tsaraina no ny asany avy ny olombelona tsirairay. Ary rehefa nandray ny famonjena nataon'ny tompo ianao azo antoka ny famonjenao zany fa satry-boninahitra manao ana kosa mba irinao ananana satria io satry-boninahitra io dia miankina amin'ny asa vitany tsirairay araka ny teny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy 1:4 eo amin'ny 9:7 ahoana hoy voasoratra amin'ny anaran'ny tompo sambatra ny maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa mitsahatra amin'izay sasarana izy ary ny asany manaraka azy, ny asany manaraka azy. Noho izany aza varimbarina, aza miherikerika fa mandro soa mandrakariva ry havana. Tadionina anjony vadiny lota. Efa navotan'Andriamanitra afaka nandositra somatsara niaraka tamin'ny vady aman-janany. Sa inona indray nataon'ity renim-pianakaviana ity? Nierika, nijery ny faharavan'ny tanàna nandefasan'Andriamanitra, nandrotsahan'Andriamanitra ny afo solofara. De inona nanjo azy? Lasa vongatsira, statue de sel. Azony be sy ny maro narotsaka tamin'ny laoka ve? Asa nambola ao ihany koa io vongatsira io, vadiny lota lasa vongatsira. Riavanao, efa tafiditra ao anatin'ny vanim-potoana apokaliptika ny tantaran'izao tontolo izao. Efa iverina ny tompo aokary tsy ho lany andro isika mijery ny atondra be sy ny atondra soa. Ahoana hoy ny voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy? Apokalipsy toko 2:20 ny toko farany zany. Eo amin'ny andininy 10 sy 120 amin'ny anaran'ny tompo ary ny amakitsika an'izany. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny teny faminaniana amin'ity boky ity fa antomotra ny andro. 1:20 izay manao tsy marina aoka mbola anao tsy marina ihany izy, ary zay maloto aoka mbola hialoto ihany izy, ary zay marina kosa aoka mbola anao ny marina ihany izy, ary zay masina aoka mbola hiamasina ihany izy. Amen, aleluia. Mazava tsara ny tenina mpanoratan'i Jesosy Kristy ny apôstôly Jaona, apôstôly ny fitiavana, izy mo araka ny mpandinika no zokony indrindra, zany hoe ela velona indrindra tamin'ireo mpianatry ny tompo. Noho izany ry havana, ataovy tanterao ny anjara fanomponao, zarao ny talenta nyraisinao tamin'Andriamanitra, ampiasao, aza mandevy talenta, mianara mampitombo ny talenta fa arakaraka ny ampiasantsika ireny talenta men'Andriamanitra ireny no ahitantsika fity aminy. Androtsany ny fitahiana mahatretrika amintsika, ary rehefa mampiasa, rehefa mampitombo ny fanomezam-pahasoavana nomen'ny tompo isika, dia omen'Andriamanitra talenta hafa ihany indray izay tsy ampoizitsika, ary amin'ny andro koa izay tsy ampoizitsika, tsy anjarako, tsy anjaranao ry havana no antany an'Andriamanitra na hanontany an' Jesosy hoe ahoana ny amin'ny tsy mpiara-manompo itsy. Tadiditsika angamba lay voalaza ao amin'ny filazantsara nosoratan'ny apôstôly Jaona ihany, ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 1:20 ny toko farany zany mamarana
io filazantsara io. Filazantsara sy filazanjaona toko faraiky amby roapolo. Rehefa avy nanontany intelo any Petera ny tompo hoe motiava ianao. Dia ahoana hoy navalin'ny Petera? Ianao izy mahalala fa tsy ianao aho. Dia tam'izay Jesosy no niteny taminy hoe fahano ary ny ondriko. Intelo moa nametrahany fantaniana. Intelo Petera namaly hoe ianao mahalala fa tsy ianao aho. Dia intelo Jesosy niteny hoe fahano ary ny ondriko. Andraso ary ny ondrikeliko. Andraso ny ondriko. Fa tsy tapitapitra zay. Asa loatra re. Inona nanjoan'ity Petera ity? Fa ahoana hoy izy tamin'ny tompo? Eo amin'ny andininy roapolo sy faraiky amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo. Dia nitodika Petera ka nahita ny mpianatra zay tiany Jesosy manaraka. Dia ilay niankina tamin'ny tratrany tamin'ny sakafona ka nanao hoe tompoko, iza no hamadika anao. Iza moa ilay mpianatra tena tiany tompo niankina tamin'ny tratrany io? Jaona io. Ity apôstôly Jaona manoratra ity. Andiny faraiky amby roapolo. Koa rehefa nahita azy Petera dia hoy izy, tompoko, inona no amin'ity lehilahy ity? Andiny faharoa amby roapolo dia hoana navalin'i Jesosy? Raha tiako hitoetra izy mandra-piaviko, ahoanao izany? Fa mana raha ianao. Ahoanao izany? Zany hoe Jesosy Kristy zany marina fa somary enjakenjana ihany ny teniny. Tahakany hoe ianao mana raha un point c'est tout. Izy moa tsy niteny an'izay. Fa azafady ry havana raha ampiasa teny tsy dia mihaja loatra. Isika tahaka ny teniny tompo hoe or Petera tsy aferanao ange zany e. Saingy zanak'Andriamanitra tena tia ny mpianany. Ny tompo ry havana tsy manavakavaka tsy miangatra. Ary dia nanitsy any Petera no nataony. Fa ianao mana raha ahy. Ary ny tenin'Andriamanitra amikisany antsika dia tena afaka. Afaka ry havana. Maninona? Mampitraka antsika. Manome fifaliana antsika. Manitsy. Mampahery. Fa mampitandrina antsika ihany koa isika mpino kristianina. Meteza ary isika ahitsy ny tenin'Andriamanitra. Tompahsoavana ange ry havana izany hoe manana tenin'Andriamanitra. Voadika amin'ny tenin-drazany tena aloha. Ary baiboly afaka miely amin'ny alalan'ny fomba maro samihafa. Ary ankehitriny moa amin'ny fomba tena moderna amin'ny alalan'ny nouvelle technologie de l'information et de la communication. Hoy ny nanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Eny, mahagaga ry havana. Ny hery, ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra rehefa mino, rehefa resy landra isika fa Andriamanitra tsy toa no miteny amin'ny olona, amin'ny alalan'ny teniny. Ary tsy izy io tenin'Andriamanitra io fa Jesosy. Jesosy irery ihany, lay zanaka lay tokan'Andriamanitra ray. Jesosy lay tiantsika ka nanaiky ho faty ho antsika olombelona mpanota teo amin'ny hazo fijaliana. Ary lay iverina amin'ny fotoana tsy ampoizina. Izy ary milaza fa tsy malala fa ndray ihany izy no malala izany fotoana zany. Ary na ireo nandefina azy aza dia hanatry maso an'izany. Noho izany dia mibeba ianao raha sanatry ka tsy mbola nibebaka. Mialamy raha tsy fanao. Ilaozy ninona ny asany nofo sy ny fahotana rehetra. Ary mahazo toa manao ny asan'Andriamanitra. Eny, aoka vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Ary raha maharitra hatramin'ny farany isika dia sady voavonjono handrainy satro-boninahitra. Zay fa omany ny tompo ho an'ny mpanompo tsara sady mahatoky. Ary raha mahatoky amin'ny kely ho tendreny ny tompo ho mpanapaka ny be. Dia ho an'Andriamanitra irery ry havana ny voninahitra ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra eo. Mankasitraka anao indrindra izahay satria tsy mitsahatra mampahery anay ianao. Indrindra tompo ao anatin'izao vanim-potoana efa mampanano sarotra ny fiainany zanak'olombelona izao. Koa dia misaotra tokoa fa Andriamanitra tsara ianao. Manitsy anay ianao. Mananatra anay ianao. Mampandiny tena anay ianao. Indrindra ao anatin'izao vanim-potoana ny karemy izao. Koa dia aoka izahay atoky ianao mandrakariva. Aharitra amin'ny fandiniana, fianarana, fampiarana ny teninao mandram-piverinao eny amin'ny rahony lanitra.
dia ho anao Andriamanitra ray zanaka fanahy masina ny dera sy ny lazary ny voninahitra zay fanaotra amin'ny taloha ankehitriny ho anao mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lay mifona ho anay mandrakariva eo ankavanany ray manandratanay zany vavaka izany. Amen. Ry havana, tapitra ny fandaharantsika koa dia afaka herinandro indray raha mbola tsy miverina eny amin'ny raha ny lanitra ny tompo veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.